zao ny mpanjakany Bandorosy satria izao irery ihany no nanao Bandorosy hatramizay ary zao ny mpanao Bandorosy malaza voalohany indrindra eto Madagasikara. Zay zany mampanjakany Bandorosy satria mpanao Bandorosy nanomboky za mbola kely jusque zao indrindra fa rehefa saky misy zavatra toajara mafapana eto amin'ny firenena dia manao Bandorosy mitolona. Rehefa nisy fotoana aza adihevitrinay sy Gasikara Fenisoa ministre, monsieur le ministre hoe ina dikan'iny fefeloa menanao iny tamizay nanao levité des jours tamizay. De niazavaiko tam monsieur le ministre hoe tolona reny wa. Zaho zany rehefa mitolona de manao Bandorosy. Zay mampanjakany Bandorosy nomehezanareo foana moa zao hatramizay rehefa manao Bandorosy. Mehezanareo hoe ologeky na adala, daladala. Tanareo adalala izy io. Tsy resaka lava be tsy andresy lahatra anao ela be koa fa raha mahitsy tsara ianao amin'ny fomba fijery raha mahitsy tsara koa ianao amin'ny fomba fisainana dia fanontaniana anankiray ity fotsiny aperako anao dia ianao mamaly anazy any an-tsainao any. Iza ny filoham-pirenena tonga ao an-tsainao voalohany indrindra raha vao hoe ty olona ity no miaro azy? Mijoro eto ampanihy ny Zentata Bandorosy miaro ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikaely Randrianirina. Dia zay reto Ny Kapisaty tompoka de nanao ny asany miaramila azy. Inona ny asany Kapisaty? De ny miaro ny vahoaka sy ny fananany. Tandroka arovozona. Azonareo tandroka aro ny vozona. Fa ny tompon'ny tolona dia ny civil. No nanomboka azy. Ary zao civil nanomboka ny tolona iny. Tany amin'ny taona 2020. Afaka mirehariana satria de afaka mirehariana zany tsisy nanomboka ny tolona iny tany amin'ny taona 2020 hoe mahasawy miala Rajoelina raha tsy Bernardina Marcel. De tao arina tao efa tolona daholo reny C11 etsika mena reny C11 tao anelana tao nisy miara-manonja efa tolona daholo reny. Civil daholo ny resaka eto. Efa civil daholo ny resaka eto. Nanomboka tany zany izy de efa nandeha ny tolona civil. Eto zany hoe 2020 jusqu'à 2025 ça fait 5 ans zany. Tout la fois les civils. Fallait tafika nge ozy izy général Piklasy. Ouais. Manomboka amizao izy dia tsy anao be marena amin'ny raharam-pirenena tsony ny tafika. Dikan'izany talohan'ny teneneny aniny. Tena anao be marena zany zareo. Manaiky zany izy fa nanao be marena. Manaiky izy fa manao be marena talohan'iny. Ary amizao raha mitady anao be marena koa. Satria fa miantso antsy zay hoe mandresa ndraiky tanareo tafika fa ohatriny hafahafa ty fandeha ty raha ty mbola manao be marena. Ka efa tafika le filoha sy ny conseillerne efa tafika daholo ny matoa Bernardina. Resatsika zay rehefa vera ilainy. Fa zao zavatra tiako atongavana hoe ny Kapisaty dia ao ka fantaritsika mazava fa nanao ny asany hoe hiaro an'ilay vahoaka izay mitolona. Ary azadiny fa efa 30 ngeny maty. Efa manjato ny naratre. Officiel fotsiny 30 fa mety efa mihoatra an'izay. Efa mihoatra an'izay. Zay vao tonga ny Kapisaty. Inona zany? Médecin après la mort.